Aleloia, shalom daholy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry havana, manao izao video izao zahako urgent mihitsy ny anaovako ny video satria tompoko nisy fahitana hitako teo tamin'izay tao anatin'ny fotoam-bavaka zany ny alina vao tsela teo zany. Ry havana, zava-doza no zavatra miseho amin'ny zavatra tsy hita maso. Tena miangavy anao aho aminaran'i Jesosy, mifoaza tompoko, miala amin'ny ratsy, miala amin'ny ratsy. Fa ny zavatra nasehon'ny fanahy masina tamiko dia lavaka lehibe eto amin'ity tany ity. Lavaka lehibe, maizina io lavaka io. Ary maizina koa ny fahitako zany ilay toerana zany nahitako anazy, zany hoe ny tany mihitsy zany. Ilay lavaka dia tsisy fiafarany ny fahitana anazy, tsy hitako zany ny farany any ambany any. Ry havana, ilay lavaka dia misokatra ngeza be izy io, misokatra, tena misokatra lehibe zany io lavaka io. Dia misy rivotra zany, misy rivotra, tsy hitako le rivotra, fa hita hoe misy rivotra zany misintona zany ana olona hianjera ao anatin'ilay lavaka. Ry havana, maizina dia tena maizina ilay lavaka. Ary lehibe, tena lehibe mihitsy io lavaka io. Dia nisy vehivavy zany hitako tao anatin'ilay fahitana. Io vehivavy io dia miezaka zany izy io, mitazona zavatra, tsy haiko zavatra izay tazominy, fa mihevaeva izy zany satria misy rivotra mahery manosika anazy na misintona anazy andeha ho ao anatin'ilay lavaka. Ry havana, io vehivavy io dia manao zipo izy ilay zipo anaovany dia hatreo ambany kely ny lohalika io. Dia tsy seré akory, zany hoe tsy teritery, fa malalaka zany ilay zipo anaovany, zany hoe tsy manara-batana izany, nefa ny hatreo amin'ny ambany kely lohalika ihany. Dia hita zany ny ambony tongony izany. Dia ny volony hitako hatreo ambany kely ny sorokany eo. Ilay volony tsy mifatotra, fa amin'izy ilay mihevaeva izany, miezaka mifikitra amina zavatra anankiray, tsy haiko ilay zavatra ifikirany hoy aho dia ohatran'ireny ireny zany, ohatran'ny hoe raha raisitsika ohatra hoe mitazona olona dia misy rivotra mahery be nefany misintona azy na manosika azy, dia ohatr'izay zavatra miseho. Ry havana, zava-doza satria tsapany fanahiko fa ilay ten'Andriamanitra manambara hoe lavaka tsy hita noanoa any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Lavaka tsy hita noanoa, hisokatra zany lavaka izany ho avy ny fotoana. Amoaka ny fahavalo sasany avy ao anatin'ny lavaka izay andrava ity tany ity. Dia ny tenin'Andriamanitra anankiray koa dia ao amin'ny bokin'ny Joba 3:30 manambara hoe ovakiko io amina Ratsosy Tompo eo amin'ny andininy 7:20 ihany no ovakiko. Joba 3:30. Dia hoy ny tenin'ny Tompo ovakiko amin'ny anarany: miaro ny fanainy tsy ho any andavaka izy, ary ny ainy mba tsy ho voany fiadiana atoraka. Amen. Ry havana, miaro ny fanahintsika ny Tompo mba tsy ho any andavaka. Miaro ny fanahintsika ny Tompo mba tsy ho any andavaka. Ry havana, fahaverezana elo no miandry antsika raha tsy mankatoa ny Tompo isika. Ao anatin'ny zava-miafina izay tsy hitan'ny masonao, izay tsy hitan'ny masoko nofo, dia misy tompoko lavaka lehibe eto ambonin'ny tany. Misintona antsika ho very. Ry havana, malahelo fanahy masina, miantso anao Jesosy, bebaka miangavy anao tompoko.
mingavy ianao miverena amin' jesosy ianao, miverena amin'ny tompo ianao. Tianao jesosy, raha ianao no mahita izany lavaka izany, tsisy afaka azonao ialana, tsisy afaka azonao ialana, tsisy afaka azoko ialana raha sanatria voasito ny fahavalo ho very ao an-davaka isika any amin'ny elo mandrakizay. Miala amin'ny fombafomba ratsy rehetra, miala amin'ny fitafina jezebela, fa averenao izany. Tsy ny vehivavy ihany tompoko na vehivavy ara no hitako, fa ianao lehilahy koa dia mila koa ianareo miova na fitafiana tsy mendrika raha izany, fa afobe no miandry, mivelatra eto ambony ity tany ity ny fandriky ny fahavalo, mivelatra eto ambony tany ny fandriky satana, dia lavaka tsy talohaloha. Ry havanao bokin'i Isaia dia manambara fa mivavany tany. Oka ianao amaky ny bokin'i Isaia 4:20, manambara fa mivavany tany, fa ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina antsika fa hoe tahotra sy lavaka ary fandrika no mahazo anao rom-ponina ambonin'ny tany, izay mandre izany ka mitsoaka dia ho latsaka ny an-davaka. Ry havana zava-doza no miandry antsika raha tsy mibebaka isika. Ry havana mahereza tompoko fa tianao Jesosy, mifo aza fa tianao Jesosy, aza atao sangisangy ny fanahinao. Fa raha mbola afaka mampaneny tropetra ao fanairana farany ho anao, dia mbola miteny eto foana, fa aza miandry ela intsony hanatonanao an' Jesosy, sao dia sanatria ka ianao anisan'ilay olona voasitona any an-davaka, fa tiantsika ny tompo. Voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Veloma tompoko.